voavonjy tamin'ny kaikitra. Tsy nakatoan'Andriamanitra intsony ny Israelita. Navelan'Andriamanitra ho tonga ary ny fahavalo nandravan'i Jerosalema. Be da be ny Babylonian'izy ireo tamin'ny vahoaka ary nitondra ny jiosy maro any Babyloniana. Anisan'ireo jiosy natao sesitany tany Babyloniana ny Daniela. Tsy nanadino an'Andriamanitra izy ka nivavaka taminy ny 3 isan'andro. Nitahany Daniela Andriamanitra ka tonga mpitarika no hajainy indrindra teo amin'ny fanompoana ny mpanjaka. Nialina ny Daniela nefa ny olona tao an-dapan'ny mpanjaka. Nanolotra lalàna mandrara ny fivavahana amin'ny olona hafa ankoatra ny Dariosy Mpanjaka izy ireo. Izay tsy nakatoa dia natsipy tao an-davaky ny Liona. Nanaiky Dariosy. Rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra Daniela dia nosamboriny izy. Nalahelo Dariosy satria tena tiany Daniela. Voafitaka tamin'io lalàna io ny mpanjaka ka voaterina mpiatra izany. Dia natsipy tany amin'ny liona Daniela. Nierina ny liona ary niomana hinana ny Daniela izy ireo. Naniraka anjely anefa Andriamanitra mba hanakatona ny vavan'ireo liona masika. Nandalo ny aliny tao an-davaky ny liona Daniela ary tsy nisy na inona nahazo azy. Ny ampitso maraina dia faly be Dariosy Mpanjaka nahitany Daniela mbola velona. Naniraka anjely hamonjy ahy Andriamanitra hoy Daniela taminy. Dia nentiny nivoaka avy tao an-davaky ny liona Daniela. Nasain'ny Dariosy Mpanjaka natsipy tao an-davaka ny fahavalon'ny Daniela. Nihinana azy ireo ny liona. Dia nandidiny amin'ny fanjakany rehetra izy hanome voninahitra ny Andriamanitra Daniela, ilay Andriamanitra velona sy tsy toa.